Ny avy manalo amin'ny tompo amin'ny andro alakamisy 7 aprily 2024 ity dia fifaliana ho antsika indray ny mizara mofinaina ho antsika anio Levitikosy 7:25-15. Levitikosy 7:25-15. Milohan'izany rehetra zany dia mbola ampitombona aminao ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety lena. Amen. Mivavaka isika. Velom-piderananao zay raha eo noho ny amin'ity ora sy fotoana ity. Izay anambaranao anay indray ny filazantsaranao. Dia napahakomponay ny filazantsaranao ary tsy ho azononay ho anay samy rery fa ireo zay tompo anambara sy anaparika an'izany koa ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Dia miteneny anao Jesosy fa vonikely izay mpanomponao amin'ny anaranao ny naovana izany. Amen. Ny Levitikosy 7:20 no vakiana amintsika. Levitikosy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe izao ny Jehova Andriamanitra reo, aza manao ahaka ny fanaon'ny tany Egypta izay nomena anareo, ary aza manao ahaka ny fanaon'ny tany Kanana izay mpidiroka anareo, ary aza manahaka ny fombany ny fitsipiko no arahanareo, ary ny didiko no tanterahanareo, no tandremanareo anarahanareo azy. Izao ny Jehova Andriamanitra reo, tandremo ny didiko sy ny fitsipiko, fa raha matandrina izany ny olona dia velona amin'izany izy, izao ny Jehova. Masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa niala tany Egypta ny zanak'Israely dia nentin'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinai, na tendrombohitra Horeba, na tendrombohitra an'Andriamanitra izay koa nilazana amin'ny tendrombohitra io. Nentina teo izy nanolorana azy ny 10 na ny 10. Ka nampahafantarana azy sara araka izay voalaza zao hoe ny fitsipiko no arahanareo, ary ny didiko no tandremanareo anarahanareo azy, izao ny Jehova Andriamanitra. Fitsipiko no arahanareo, didiko no tandremanareo anarahanareo azy, izao ny Jehova Andriamanitra. Ary manahaka izany koa tandremo ny didiko sy ny fitsipiko, fa raha matandrina izany izany olo izany dia velona amin'izany izy, izao ny Jehova. Very indroa zany hoe izao ny Jehova izany ny ary amin'ny 14 tapany farany, ny 15 tapany farany, izao ny Jehova Andriamanitra reo. Jehova Andriamanitra riavana dia tsy te hanana ratsy, tsy te hampiborikanao amin'ny lalana tsy izy, dia nametraka didy sy fitsipika izy ho fiarovana azy sy fiarovana anao amin'ny famonjena azy efa vitany tao amin'ny Kristy, dia ny nanala antsika tao anatin'ny fahafatesana sy ny fahalovana ka lamina antsika ny fiainana mahazanaka Andriamanitra. Koa amin'ity androany ity, mahitahirizanao ny tenanao masina sady tsy misy tsino anatrehan'ny tompo, sy tehirizantsika tsiray avy ny tena mampanahy antsika, dia metezitsika ny tenin'Andriamanitra manakariva sy hanomdina tsofina hiaingo izany tenin'Andriamanitra zany ary indrindra hitandrina izany, fa ny tenin'Andriamanitra mantsy ny totalikeviny dia fahamarinana avokoa, fitsipika ho arahana, didy ho tandremana, izany ny tenin'Andriamanitra. Ka tanterao ny fanomponao raha matandrina izany zaso ianao dia velona amin'izany izy ho Jehova, ho velona amin'izany izy. Tsy tian'Andriamanitra zaso ianao ho velona ao anatin'ny fantrana lalina, ao anatin'ny fahaserana lalina, fa tia ny zaso ianao manapaka am-poko sy hanapaka am-ponao ny fiadanany Kristy mihoatra no fahalalana rehetra, izy hiaro ny fotsika sy ny hevitritsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen.
Sotranao zay raha eo fa avinanao ny zarany mofinainao aty amin'ity andro alakamisy 7 aprily 2024 ty. Zany teninao zany ane aza velivirina aminao raha tsy efa natatehaka zay nanirano azy. Misaotra Jesosy teny tombanofo. Amen. Raiso ny tsodrano zay tononona menaharaisana ka fanamasina mitahanareo ane ny tompo ka miaro anareo, mampirapiratra ny tavinareo ane ny tompo ka mamindra fomanareo manatatra ny tavinareo ny tompo ka manome anareo fiadanana. Matoky zay ny antso anareo satria izany nanefy zany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rerana amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanamasina. Amen.